ho amintsika mandrakarivana eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aro avy. Amen. Dia hivavaka isika misaotranao indrindra izay raha eo no ny amin'ny indra fotsy talanja eny nataonao taminay fa natratra ity andro alaitsinainy pentekosty izay izay kalazananao no nanomezanao anay ny fananao masina. Dia mba toera ty anatinay manankiray ny fananao masina ananana hery sy fahirezana misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro alatsinainy pentekosty ravana alatsinainy 4 Mey 2024 dia ny Tesanonanina voalohany toko voalohany 12. Tesanonanina voalohany toko voalohany 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesanoniana izay amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra manakarivo izay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahana sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelazanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy tompontsika ao mason'Andriamanitra raitsika. Fa fantatray rahalahy malala Andriamanitra indrindra ny fifidianana anareo fa ny filazany tsara anay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahodikiana be araka ny ahafantaranareo izay titry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary ianareo rehefa nanahaka anay sy ny tompo satria nandray ny teny tsy tamin'ny teny tamin'ny fahoriana lehibe mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy aminareo no nanenon'ny teny tompo sy tany Makedonia sy Akaia any fa eny tontolo eny no nilaza ny fonareo an'Andriamanitra ka dia tsy misy olazainy intsony fa reny ihany no milaza ny aminay dia izay fidinareo izay fidirana azonay aty aminareo sy ny lelanareo tamin'ny sampy ivirenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy ilay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Jesosy Kristy no ilay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Jesosy Kristy ilay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Ravana mbola miala nenina amiko sy aminao ny tompo mandaka kidikidy mba azontsika malala indray sy ho babony izany ny foko sy ny fonao tsy misy tompo afa-tsy Jesosy ary tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy ary tsy misy mpanjaka ny mpanjaka afa-tsy Jesosy sy tompony tompo koa inatrehan'izany aza menatra ny vavolombelon'i Jesosy amin'ny sehatra rehetra izay anananao andraikitra. Eto dia vakivava mihitsy Paoly apôstôly ny amin'ireto kristianina tany Tesalônika eto hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo izay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy fikelezanareo any ny amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy tontsika eo masony raitsika. Izany gavana no fihetsika eto kristianina tany Tesalônika eto. Tena tsy nitsahatra ny jova volombelona ny amin'ny finoana izay nanany ary tsy nitsahatra koa ny asa satria voalaza ny soratra masina teo fa izay tsy miasa aoka izy tsinana koa miantso ny olona rehetra tompona andraikitra izay veloany ny olona hiasa. Raha miasa izy dia afaka mividy fanafody raha sena marary sendra nodimandry ny avany dia afaka mikarakara izy satria manam-bola izy efa niasa. Fa raha tsy miasa kosa dia tsy mihinana satria hoy ny soratra masina izay tsy miasa aoka izy tsinana. Koa hampahirezany tsika rehetra riavana mba hiasa mandrakariva ny asan'Andriamanitra ary atao voasan'Andriamanitra daholo izay ataonao hatramin'ny kendrena ka hatramin'ny lehibe indrindra izay nataon'ireto Tesalônika reto koa tamin'ny fotoanany satria nielezany laza ny finoana an'Andriamanitra tamin'ny ataony rehetra satria tsy menatra nanompo an'Andriamanitra velona izy sy marina tamin'izay nataony rehetra ary nendrandra ny fihevian'i Kristy eny amin'irony lanitra izy ka nazoto nanolo tena ho an'Andriamanitra isan'andro tranandro araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sy marina
kahakasitrahan'Andriamanitra ko amin'ity andro ity atolorony tenanao satria efa anao masin'ny Kristy io tenanao io efa nidioviny tamin'ny rano io ary indrindra ny ran'ny Kristy no azonao famelan-keloko sy lasaka teo amin'ny azo fijaliana hampampadio antsika rehetra rahateo koa afaka mitsy famarinana rehetra ko amin'ity andro ity aoka ny olo tena ho an'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo ianao ary anaiky nitariny fanamasina amin'ny ataonao rehetra satria tsy mena fanahosina antsika fa fanahy mahery sy fitiavana ka nanantsika fatoriana an'Andriamanitra na dia ao anatin'ny sarotra sy manahirana ary satria lazainy eto hoe nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina raisy le teny tonga amin'ny fijaliana sy fahoriana ho azy satria ninjehana sy nampijaliana nipino tamin'izany fotoana izany nefa nanana amin'ny fifaliana koa satria manantena ilay lanitra vaovao sy tany vaovao sy lovan'ny olona masina izy ka tsy nitsahatra manompo sy nanolotena ho an'Andriamanitra ray zanaka fanamana dia ho zany koa ane zasy ianao izay mienjo ho afatra avy amin'ny tompo izao mba hanananao isy faherezana ho amin'ny fanaovanam-ponina an'Andriamanitra naiza nofinofiny amen. Sotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany teny mamenombelona anay teny mampahery anay ary teny mampanantena anay ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ka tonga ny siravarafin-tanana manao ny ady sarotra tsy maintsy atrehanay fa nananay fahavononao kosa ho vavolombelonao ka tsy menindra ho vavolombelonao na mitenina amin'ny asa dia mampianarana indray ianay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ao masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataony sikaponao dia tany tahaka ny an-danitra menaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melany izay meloka taminay aiza mitondra anay mifakampana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sinery ary voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano izay tonona amin'ny anaharaizana ka fanamasina izao ary Andriamanitra ny fiadanana ane no ampaheranareo sy ampitombo ny fononareo ka tonga anareo tsy menatra ny vavolomen'ny tompo naiza ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny rano lanitra amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.